Mampaly miarabantsika rehetra indray ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana Evangelique Chaîne ao anatin'ity fandaharana ity. Eto am-piandohana dia te hanasantsika rehetra ako ny amin'ny fotoana lehibe izay amin'ny sabotsy sy alahady izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina izany. Fotoana tena miavaka izy io ary fotoana izay tena inoko tanteraka fa hitondra fiovana tena azo tsapahitanana amin'ny fiainanao sy ny amin'ny hoavinao rehetra mihitsy izany. Ny fotoana sabotsy amin'ny 29 octobre izao etsy amin'ny Palais des Sports dia fotoana natokana ho an'ny vehivavy fotsiny. Io fotoana io dia misy fidirana anankiroa. Ny anankiray dia amin'ny 1 hatramin'ny 3, ny anankiray kosa dia amin'ny 3 hatramin'ny 5 ora tolakandro izany. Ny fidirana voalohany dia misy lohahevitra tena miavaka ary mafonja dia mafonja izay nitsoahana vao anaty tenin'Andriamanitra ny hoe hampody ianao avy amin'ny fahababoana izy. Ny fidirana faharoa indray amin'ny fotoana ho an'ny vehivavy ny sabotsy 29 octobre izao amin'ny 3 hatramin'ny 5 dia ny hoe anisoanao mihoatra noho ny taloha izy. Ny alahady tontolon'andro indray dia ny alahady 30 octobre mbola ao amin'ny Palais des Sports ihany iarahanao amin'ny fiangonana Chaîne. Ny lohahevitra mandritra ny tontolon'andro dia hoe diloelo vaovao. Anositra anao indray Andriamanitra amin'ny heriny, amin'ny fahatsarany ary amenao tena départ vaovao mihitsy io amin'ny fiainanao. Ahitanao hoe tena tsara Andriamanitra ary mahatoky izy. Azo tena azo antoka tanteraka ny fiovan'ny fiainanao amin'ireo fotoana anankiroa lehibe etsy amin'ny Palais des Sports ireo. Ka manasantsika rehetrarehetra ho avy amin'izany. Digna dia ame fampahairezana kely fohy ianao ny amin'ny fotoana le amin'ny asabotsy. Dinga io vakitsika ny salamo fa 420 ka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahenina farany izay mampiseho hoe tahaka ny ahoana ny zavatra mitranga rehefa mampody atsika avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra. Mety betsaka mety zavatra nambabo ny olona na ny fiainanao izany na izay mety zavatra trehanao fa tiako milaza aminao nefa na inona zavatra trehanao na inona koa zavatra nambabo anao mety angamba fisainana mahaolona dia tahaka ny hoe ohatrany tsy possible intsony ny voa. Tonga amin'ny teny olona anankiray izay resaka tamiko hoe pastera, bishop tonga eo amin'ny lohasahan'ny fahaverezakevitra aho izy tsy hitako intsony ny atao. Tena nitomany izy fa mamelà nefa hiteny hoy aho hoe tsisy an'izany ao anaty lohasahan'ny fahaverezakevitra izany ho ianao izao. Misy hevitra foana hivoahana avy amin'ny fanamasina, misy zavatra foana azo atao, misy zavatra azon'Andriamanitra atao, ninona trangan zavatra atrehanao. Ka ninona mety olana mahazo anao, ninona mety zavatra nambabo anao, mamelà itenanao afaka mbola manafaka anao Andriamanitra. So voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe azo alaina ve eny tanany mahery ny sambotra, izany ny babo. Dia zao ny teny hoe eny mbola azo alaina eny tanany mahery ny babo. Dikan'izay na inona mety zavatra mahazo anao sy miazona anao amin'ny fisainana mahaolona mety hoy ianao hoe tena mbola possible ve ny ho tahako izao, ny hiova ihany, ny ho afaka amin'ity, ny andresan'izao zavatra izao. Ny fotoana mety efa fohy kely, ny zavatra takiana aminao diso ngeza loatra. Mamelà teny aminao Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena tao anatin'ny 2 alina monja. Mbola tsisy tantaran'izany teto ambonin'ny tany. Ka hoe sarahana ny ranomasina ary maina mihitsy hatramin'ny fanambaniny tao anatin'ny 2 alina monja. Ny hoe na dia toa hoe manangana barazy anankiray ho amina tokotra hoe fikoranana renirano fananganana barazy anankiray anakana le rano mba tsy hikorina mafy loatra tsy ray andro. Nefa Andriamanitra navita nanakana ny ranomasina mena nampisaraka azy tao anatin'ny 2 alina monja. Tena hoe tena midepase ny fisainana mahaolona izany. Tena mihoatra ny fahafahana mahavita zavatra mahaolona izany. Ka anio te hampahery anao hoe na inona nambabo anao, na inona vahaolona tediavinao. Aza miteny hoe fatara loatra raha amin'ny sabotsy izany. Mbola tena afaka manao zavatra anao Andriamanitra. Tongava amin'ny fotoana io fa tsy misy zavatra tsy hain'Andriamanitra atao anao. Mbola azo alaina hoy ny Baiboly, mbola azo alaina ny tanany mahery ny sambotra. Mbola azo afahana ianao, mbola afaka manana départ vaovao ianao. Tova vakitsika ny salamo 420 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny fahaenina zao ny vaky ny teny. Izy hoe fony Jehova nampody any Ziona avy tamin'ny fahababoana dia tahaka izay nanonofy isika. Fiana no nitranga. Fa izay dia feno hoe ny vavantsika.
sy fiobina ny lelantsika dia natao tany amin'ny jentilisa hoe zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho any rainy. Eny zava-dehibe ny nataon'i Jehovah ho antsika ka dia faly isika. Tanterao Jehovah ho ny ampodinanay avy amin'ny fahababoana, tahaka ny fiverenan'ny rika any amin'ny tany atsimo. Zay mamafy ampitomaniana ozy izy dia hijinjam-pifaliana. Mandeha mitomany mitondra ny voafafina izy, fa hiverina mitondra ny amboarany amin'ny fiobiana kosa. Hoy tanterao Jehovah ho ny ampodinanay avy amin'ny fahababoana. Dikan'izany dia zao Andriamanitra mbola vonona hampody anao avy amin'ny fahababoana. Ohatrany hoe izy tahaka ny fiverenan'ny rika any amin'ny tany atsimo. Izany hoe tena ny rika angamba tsy zavatra miakatra io fa zavatra midina. Dia rehefa mikoriana reny ny rika be fotaka sotr' izany iny, mafy be mihitsy fa zoom. Inona dikan'izany? Accéléré ho aingan'Andriamanitra ny famerenana anay hialanay avy aty amin'ny fahababoana. Fa rehefa tonga io zavatra io, rehefa mampody anao Andriamanitra, dia ny zavatra mitranga dia zao accéléré be daholo ny zavatra rehetra, mandeha aingana be daholo. Ohatrany hoe raha nanafaka ny zanak'Israely tao Egypta Andriamanitra, rehefa tonga teo alohan'ny ranomasina mena izy, na-accéléré n'Andriamanitra faran'izay aingana, nisarahany ranomasina ary nivoahan'ny zanak'Israely tao dia namonoana Andriamanitra ny Egyptianina tao amin'ny ranomasina mena. Tena hoe ohatr'ireny rika midina hoe zoom. Androany koa te hilaza aminao amin'ny fotoana amin'ny asabotsy ho an'ny vehivavy io, hi-accéléré ny zavatra rehetra Andriamanitra zay hihoatra ny fahafahana matakatra ara-tsaina anova ny fiainanao. Fa ho tahaka ny Baiboly hoe tahaka izay nanofy isika. Tanao ohatrany hoe efa mba nanofy ve ianao? Tsisy olona nanofy hoe telo andro teo ambony fandriana tsy nietsika dia nanofy foana. Dre ny aza ilay nofinao resaka adiny ray na atsasakadiny na tokony nandritry ny alina fotsiny aza. Tohatry ny tena zany ve le izy ao anaty nofo mantsy ianao ohatrany hoe dia tokotra raha nanofy ohatra ianao tamin'ny alina ohatra hoe nakany Paris hono ianao. Da avy eo dia ohatrany nandeha avion dia ohatrany tonga tany Amerika indray tampotampoka eo dia rehefa tonga teto Madagasikara dia zao ao anaty le nofy aingana be ny déplacement ny zavatra rehetra. Dia izay tahaka izay nanofy isika. Ozy possible ve izany? Ahoana ary hoe tsika avy tary dia tonga eto sahady zao. Exact ohatr'izay koa ilay izy. Amin'ny fotoan'Andriamanitra hampody ianao avy amin'ny fahababoana, tena ohatrany ny nanofina, ohatrany tsy mino ianao hoe tena marina ve eto. Asa raha fantatrao ny tantaran'ny Petera rehefa voagadra tany amin'ny fonja izy. Rehefa tonga ny anjely namoaka azy avy tao anatin'ny fonja. Rehefa nivoaka ny fonja izy dia nandao azy ilay anjely. Dia mieritreritra Petera hoe manofy ary ve zazany sa tena réel ty zavatra ty? Angamba namelaka ny tareha mihitsy izy Petera tena marina ve ty? Fa tena marina ilay izy. Satria ohatrany olona manofy ohatrany hoe iny ilay anjely tonga avany dia avy eo dia tonga dia nivao azy ilay bloky teny amin'ny tanana sy tongotra. Dia rehefa avy eo nandroso dia nivao azy ny vavahady, ny varavarana rehetra, ny mpiandry fonja, ohatrany hoe matory daholo, ohatrany hoe olona nanofy ianao. Ohatrany hoe fa angamba tsy mbola tokony vahana ny cadenas dia misokatra ry dia taitra tampoka le mpiandry fonja. Ohatrany hoe nofy ilay izy nefa tena réel. Dia tahaka izany koa amin'ity fotoana amin'ny asabotsy ity, ohatrany olona nofy ianao ny amin'ny zavatra izay ataon'Andriamanitra aminao. Nisy fotoana nisy anabavana nandrika ny fotoam-bavaka anankiray tao amin'ny fiangonana, ny vadiny tena olona tena voafatotry mitaoka nandritry ny taona maro. Ary zay ozy izy raha tsy misotro taoka andriany dia mampisaotra an'Andriamanitra. Fa zavatra nitranga rehefa natrika ilay fotoam-bavaka ilay lehilahy, ilay anabavy, ny anonangatahany dia hoe niovan'ny vadiny. Rehefa tonga tany an-trano izy nefa tezitra io vadiny io, satria ty taraikiraiky vao tonga. Lefa dia lasa izy niritona. Dia olona vehivavy izy izy rehefa miritona ohatr'izay indray mandeha dia tsy mody izy raha tsy rapitso maraina, na mety mody izy fa mamitapony izy mody ao. Zavatra ohatrany izy lasa ilay lehilahy nandeha satria tezitra zany fa taraiky ilay anabavy vao tonga tany an-trano. Tany izy tany ozy izy. Tampotampoka teo ozy izy amin'ny sivy izy dia efa niverina. Dia zany eritreritry hoe mamo ito zao. Fa tsy mamo izy sady tsisy fofotokana kely ary. Dia hoe ilay vehivavy tonody sady ianao. Mamo tany indray nga? Satria tsy ny ilay vehivavy hoe tsy mamo. Dia zao ny tenen'ilay lehilahy. Fa nahoana moa ny tsody?
ary za koa ozy izy tsy isorytoka ntsony ianao ve motaraka izy dia zany isorytoka za tsy isorytoka ntsony nanomboka teo le lehilahy afaka tamin'ny tokany tsy aizy nahazo azy tamin'izay nalehany tany fa napakevitra izy za tsy isorytoka ntsony nefa mifanony rehefa tehitra dia miretina dia tsy mody raha tsy apitso sady mamitapona fa sady nody aloha izy no tsy isorytoka izy no nanapa-kevitra tsy hiverina mitoka ntsony izy mpahazonao an-tsaina ve zany zavatra zany nisy olona natrika ilay fotoana amin'ny fivoriam-behivavy teny am-palais des sports tamin'ilay fotoam-behivavy farany nandritry ny taona maro ozy izy dia marary foana ao amin'ny faladiako ao marary foana mangididy rehefa metsika dia marary tsy isotry zany fa tao anatin'ilay fotoana izy nivavaka ianareo mpanompon'Andriamanitra dia niteny hoe misy olona eto marary amin'ny faladiany ary mangididy lava fa amin'izao fotoana izao sitrana ianao nanomboka teo izy ary tamin'izy izy tena nangididina izy ary narary fa voavetsy eo izy dia nitsahatra izy mandraky tiana androany tsy niverina intsony tsara loatra Andriamanitra manasanao ao avy amin'ny sabotsy 29 oktobra satria no zany resahako zany fa be da be ireo olona natrika amin'ny fotoana ny vehivavy teo am-palais des sports nahita fiovana nahita fanafahana nahita an'Andriamanitra niditra tsehatra tamin'ny fiainany anabavy anankiray vonjoro vavolombelona tamin'ny alahady teo ozy tao anaty tapaboana ozy izy nazahoako marché tamina miliara zany efa ozy izy tsy nanana akory na dia 1 million aza teo an-tanako fa dia fahitapitra izy fagagana daholo ary vita lay izy zao amina miliara no marché azo hitanao rehefa miditra tsehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra misy zavatra zao mihitsy nytereny hoe lasa ohatrany hoe lajajain'olona be aho ozy izy nitombe ny relationako lasa nirespecten'olona ho azy lasa feno zavatra zay tsy takatry ny saina mitranga asiany olona tomba midy ho azy ajay ny olona ho azy satria nahoana miverina aminao ny voninahitra mampody anao avy amin'ny fahababon'Andriamanitra amin'ny sabotsy ty tsy ny fiainanao fotsiny hoe ara-bolana verin'Andriamanitra amin'loana fa na ara-pitiavana na ara-pahasalamana amin'izay sehatra misy ianao ataovy izay atongavanao fa tsy afaky ny tsy ova ny fiainanao misy dina anankiroa ilay sabotsy amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 dia amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 eto ny namanao na cousine io na tantine io ninina na marary mitaingana chaise roulante io eto na firitaona zay tsy niasa ary fatorany fanamaloto tongavany na toka tsy marary koa ianao sady tsisy fanamaloto mamatotra anao fa misy zavatra tenao mihitsy hoe za mila afaka amin'ity fahatezeranyity fa tsy na manimba anaty sady manimba manodidina anahy teo afaka amin'ity zavatra mambabo anaty te ahita soa mihoatry noho ny taloko ahako tongava amin'izany fa tena sahako miteny aminao tsy maintsy miova amin'ny fiainanao amin'ny indray mandeha zay le fotoana antsika amin'ilay sabotsy etsy amin'ny palais des sports amin'ny 1 ka hatramin'ny 3 sy amin'ny 3 ka hatramin'ny 5 natokana ho an'ny vehivavy ny alahady tontolon'andro indray dia manana loha hevitra lehibe tsika zay anasako atsika rehetra amin'ny alahady zao etsy amin'ny palais des sports Mahamasina ny loha hevitra dia hoe deloelo vaovao Andriamanitra dia nandidy napetra ny lalàna ary lalàna mandrakizay mamelahy teny aminao fa Andriamanitra dia tsy miova ary rehefa miteny izy hoe lalàna mandrakizay dia mandrakizay ny anarany prinsipa apetraka Andriamanitra io zany ho amin'ny fiovany fiainanao ahatonga ny fiainanao hiakatra amin'ny voninahitra sy amin'ny fahatsarana hoy Andriamanitra hoe manamboara deloelo masina ho fanosorana anareo sy ny taranakareo dia inona ny zavatra mitranga rehefa amasinina le deloelo ka anosorana olona anankiray dia ny zavatra mitranga ny fanahin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra miditra amin'ilay olona zay atao amin'izany araka nefa nazavaiko teto raha ohatra ka sendra tsy naraka ny fandariny ianao rehefa nalainy Samoela nitandroka misy deloelo zay fanamasinina dia nararany tamin'ny Davida zay nosorana ho mpanjaka dia Baiboly dia nidina tamin'ny Davida ny fanahin'Andriamanitra tamin'iny andro iny dikazay zany nilatsaka tao amin'ny Davida ny fanamasina sy ny herin'Andriamanitra tao arinan'iny jerevo ny toy an-tantara niatrika ny Goliaty Davida tamin'izay Davida dia tsisy afa-tsy pilotra teny aminy tozy Goliaty alika nga no atony lahy mipilotra fozy Davida ianao manantona amin'ny sabatra sy ny levipohy fa za kosa manantona anao amin'ny anaran'i Jehovahandriamanitra ny Israely ny hitany Goliaty dia pilotra zao ndray ny tenen'ny Goliaty zay ny tenen'ny Davida fa izy lehilahy tsy mifory io
ny hitany Goliata dia zavatra ivelany pilotra, ny hitany Davida indray dia le zavatra anaty tsisy mahita, dia le izy tsy mifory, tsy vita didipotra. Ny fahavalo dia tsy mahita fa tsy ny ety ivelany, Davida mahita ny amin'ny miafina. Goliata nahita hoe pilotra ny antony Davida azy, ary izy miaraka amin'ny sabatra sy ny lefipoy. Davida indray mahita hoe ny anao sabatra sy lefipoy ny eritreretinao, ny anahy le tsy hitany masonao ny anaran'i Jehovahandriamanitra n'Israely. Amin'ny fotoana midina aminao ny osotry ny fanamasina, sokafana masonao, ahita ny zavatra tsy hitany sasany. Dia mety eritreritra ny olona hoe olona bandy kely tsy manam-bola io ve ho lasa makaizy io, na vehivavy kely olona ny sarabady io ve mba ho tafita sao io. Ny olona mety mijery ny anananao iny ivelany sy ny habe anao, fa amin'ny fotoana midina aminao ny herin'Andriamanitra, vita zavatra goavany ianao, ka zay nampiaiky ny olona rehetra atao hoe ty Goliata ty tena tsy resy ty, zay mampitonga ny olona rehetra mivaloarika, enao rehefa midina aminao ny herin'Andriamanitra, hanina ho anao zany, hanina ho anao zany. Ao aoriana ty ositra zay ho raisonao amin'ny alahady 30 oktobra ity, zay zavatra zay nampiaiky ny olona tsy vety ty, Andriamanitra hiditra atsehatra ho anao, amenao fandraisana zay ampiaiky ny ao an-trano sy ny fianakaviany ary zay malalanao rehetra, fa no zava-dehibe eo aminao Andriamanitra, zay atonga ny olona ilaza hoe zava-dehibe nataon'i Jehova ho an'ireny. Manasanao ao avy, tiako aseho aminao hoe ohatrany ahoana zavatra mitranga rehefa midina aminao ny diloilo, rehefa hosorana ianao. Nenge hojerevantsika fotsiny ohatra ny Salamo 5:20, ny Salamo 5:20, zay ino tizy teo mampiseho hoe ny zavatra nitranga tamin'i Davida rehefa nosoran'Andriamanitra izy. Raha isika manomboka amin'ny 9:20, ohatrany ahoana nitranga tamin'i Davida rehefa nosorana izy, satria ny resaka Goliata teo, fireto ny tantara toy ihany. Salamo 5:20, 9:20. Efa nahitany Davida mpanomboko aho, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Io tsara zany Andriamanitra eto no miteny, ny diloiloko masina no nanosorako azy. Tsy natsoan'Andriamanitra hoe diloilon'ny Samuela le izy, tsy natsoan'Andriamanitra hoe diloilo namboarina teriananina le izy, fa izy hoe ny diloiloko masina no nanosorako azy. Dikazay rehefa hamasina iny dia alain'Andriamanitra ho tahaka ny anazy manokana, ohatra ny tehan'ny Mosesy sy ny tehan'ny Arona. Ny tehan'ny Mosesy dia natsoa Baiboly hoe tehan'Andriamanitra, ny tehan'ny Arona koa dia natsoan'Andriamanitra hoe tehan'ny Andriamanitra. Dia tahaka izay koa le diloilo rehefa avy hamasina dia tsy antsoina hoe diloilon'ny Bishop Patrika, na diloilon'ny Samuela, na diloilon'ny Révérend Fara, tsy zany, fa izy hoe ny diloiloko masina no anosorako azy. Wow! Satria nahoana ny herin'Andriamanitra sy ny fan'Andriamanitra no ao anatin'iny, irotsaka aminao amin'izay rehefa avy hamasina iny. Dia inona ny zavatra mitranga? Ny Salamo 5:20 teo, 1:20 tsika izao. Rehefa nosoran'Andriamanitra Davida dozy izy no homban'ny tanako, eny ny sandroko no ampahery azy. Na dia zay temboka zay fotsiny azy dia efa ngezabe zany. Hoy zay izy no homban'ny tanako, eny ho tsara raha ny tanan'Andriamanitra no mombanao fa tsy tanan'olombelona. Na iza olona hitsangana hiady aminao, ho raraka eo anatrehanao zany. Davida tsy hoe tsy nanana ady tsony taoriana nanosorana azy, Davida tsy hoe tsy nanana olana intsony, tena nanana olana faran'izay natsiravina izy. Satria ny mpanjaka Saoly mihitsy niaraka tamin'ny maramilan'i Israely no nandeha nisambotra ny Davida, niaza azy ohatry miaza parasy ao anatina alika kely anankiray. Tena nikaroka azy, aiza misy tsy maintsy tratriny na ahoana na ahoana. Fa saingy izao tsy nahazo an'i Davida izy. Tafiditra tao amin'ny zoinisy an'i Davida izy ohatry ny hoe vita ny tantara androany. Fa natory ny esony izy dia nalain'i Davida ny ety dia nitezany fotsiny lambany. Rehefa nivoaka Saoly avy tao, rehefa niampita izy, toy izay amin'izay Davida, ory Saoly aho, nahoana ianao no manenjika tahaka amin'izay parasy ao anatina alika kely iray. Any izy ty lambo ty ozy izy. Rehefa nijery Saoly hoe ary ny akanjoko iny zany ozy izy. Tonga dia tonga sainy Saoly. Nanam-potoany Davida nanetezana ny akanjony. Toy Saoly raha tamin'izay no nivonono ho faty dia maty ako. Tsy voatery hisy olona ho rava mba hisandratanao. Tsy voatery hanaratsy olona ianao mba hanamarina anao. Fosiny Baiboly aza mamaly fanaratsiana ny fanaratsiana. Reseho amin'ny sonratsy. Misaora fahaza manozona.
raha te andova fitahiny ianareo tsy voaterandrava olona ianao mba hisandratanao tsy a zay asandratra Andriamanitra tsy misy olona mavita mampetry azy fa zay tainy Jehova dia voata mandrakizay azonao ve zavatra resahako zany ny zavatra nitranga tamin'ny Davida tsy possible tamin'ny Saoly tsony nandresy azy satria ny deloiloko masina ozy izy nansorako an'i Davida ny tanako ny momba azy raha Andriamanitra momba antsika io Baiboly izy ny atohatra antsika mety vitan'ny olona ny anakorotana anao angambo fa tsy vitan'ny olona mandravanao mety ataon'ny olona ny mandefa laza ratso anao fa tsy vitan'ny olona mampitsahatra ny fiasan'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao tahaka ny tamin'ny andron'ny Davida zany ny zavatra mitranga ozy hoe 2:20 tsy hamitaka azy ny fahavalo ary tsy hampahory azy ny ratsy fanahy dika zany ny fahavalo dia eritreretra hamitaka azy hampahory azy fosiny Baiboly hoe satria ny diloiloko izy Andriamanitra nansorako azy teny Andriamanitra tsy nanao investissement aperta tamin'iny olona iny ahako zava-doza ny miketika olona mba hosotra Andriamanitra na izy ianao na izy zava-doza ny olona anankiray rehefa amin'ny fotoana hosoran'Andriamanitra tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsony ity tsy mitovy amin'ny olona rehetra tsony ity satria Andriamanitra zao ny momba azy amin'ny tanany dia ozy ny fahavalo tsy hampahory azy ny fahavalo tsy hampahory azy ndraindray tsy azontsika izany zavatra zany aleo miady aman'olona toy izay miady amin'Andriamanitra fa rehefa Andriamanitra momba olona anankiray aleo milamina mba tsy hideran-doza dika zany rehefa midina aminao ny ositra amin'ity alahady ty wow tsy hoe tsy hanana olona anao na tsy hanana ady fa tsy ho raraka eo anatrehan'ny fahavalo ianao ary ny fahavalo tsy hampahory anao zany fozao lazay ny 2:20 ny fahamarinako sy ny famindram-poko ny momba azy ny anarako masina no isandratra ny tandro dika zay zany satria voaositra le olona dia asandratra Andriamanitra ny tandro tandroka egal autorité eno tsara ampitombona ny autorité anao ny dikan'izany fahafahanao mifehy vola mifehy olona mifehy tanàna mifehy zavatra miakatra ao amin'ny tontolo ny fanahy zay zavatra tsy vitan'ny olona lasa vitanao zany satria ao aminao Andriamanitra sy ny heriny zay zavatra mety tsy ho ananan'ny olona na mety efa ananan'ny olona koa kanefa tsy nanananao teo aloha homen'Andriamanitra anao zany hitarin'Andriamanitra ny faritra aminao miakatra ianao asandratr'Andriamanitra ny fahefanao ny voninahitrao satria nahoa hosoran'Andriamanitra ianao isan'ny marika angezabe ny ositra ny fanambidana za dia tena tsy mety mino mihitsy hoe misy olona milaza folom-baositra nefa mandra tsy mety ino an'izany mihitsy ny saiko mandrakity ny androany satria tsy hitako anaty Baiboly zany fa zay nosoran'Andriamanitra rehetra dia tahin'Andriamanitra daholy na izy zany na izy rehefa hosoran'Andriamanitra ianao ambin'Andriamanitra ianao ny ositra ngeny mampianatra ny zavatra rehetra no zany raha olom-ba ositra ohatra ianao kanefa mandalo fahasahiranana sanatrehan'izany verena mipetraka dia ino ny fanahy masina avy aloha ny herin'Andriamanitra hiasa amin'ny alalanao aza atao amin'ny herin'olombelona sy amin'ny saina le zavatra rehetra fa avy aloha ny ositra no hiasa fanomenanao io ositra eo ampitombo ny fahefanao hisandratra ny tandrokao ary ampitombo ny arenanao atonga anao ambiny ny olona zay nosoron'Andriamanitra misy tanan'Andriamanitra eo aminy jereo tsara rehefa nivoaka ny ranomasina mena voaka ny Egypta zany gisy ka hipita ny ranomasina mena niezaka nanenjika azy ny Egyptiana Farao sy ny maramila ny matanjaka rehetra fa singy zao voalazan'ny Baiboly fa tamin'ny tanana avo le tanana avo no nitondran'Andriamanitra azy zay tanana avo zay le tanana tsy hita maso zay manaingy anao ny Amerikana dia ny pahy dia toe-karena dia mahafantatra misy nantsona hoe golden hand zany hoe misy tanana tsy hita maso voatriny antson'olo hoe tanana volamena le izy rehefa le tanan'Andriamanitra tsy hita maso io no momba anao sy manaingy anao tsisy manda avo loatra ka tsy azonao ekarina tsisy tenim-bohatra avo loatra ka tsy vitanao mianika azy tsy misy tafiotra mahery vaika loatra ka tsy azo atsahatra zany amin'ny fotoana tonga aminao io tanan'Andriamanitra io azo antoka ny fiovan'ny fiainanao ny fandresenao sy ny fanambinanao ny fanasitrananao ary ny fitsimbaldian'ny zavatra rehetra amin'ny fiainanao ahoana tongavany io tanan'Andriamanitra io amin'ny fotoana midina aminao ny ositra
ka amin'ny alahady zao etsy amin'ny palais de sport misy taona nankitelo maraina misy amin'ny ena sasany dia amin'ny valo sasany dia amin'ny folo sasany ny ariva indray anankiray ihany amin'ny roa ora sasany tongava amin'izany ivavaka ho anao zay apita ny osotra Andriamanitra aminao zay apita ny herina Andriamanitra aminao fotoana ho amin'ny diloilo vaovao io matoky tanteraka fa tsy maintsy hiova ny fiainanao eto ny marary eto ny manana olana eto zay voafatotra eto ny projet anao eto hatramin'ny sarin'ny olona tianao entina ambavaka eto raha misy olona tianao hiova manokana eto hatramin'ny sariny fa hivavaka ho azy sika hitondra azy eo anatren'Andriamanitra eto ny namana sy ny fianakaviana batao ny marary ho avy fa Andriamanitra ampiseho ny heriny amintsika tsirairay avy azo antoka tanteraka izany azo antoka ny fiovan'ny fiainanao amin'io alahady io anosotra diloilo anao Andriamanitra hoy izay ny diloiloko masina ny anosorako azy tsy maintsy miova ny fiainanao tsy farina tsotsotra ho anao ty taony ty tonga avaka ny anjara fahasoavana sy ny fitahiana avy amin'Andriamanitra ho anao zay ny fandaharantsika fa dia manao velomanao ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo avy amin'ny fiangonana Évangélika Saina raha misy zavatra tianao anontaniana dia efa eo amin'ny fahitalavitra io ny telefônina afaka miantsona manoratra ianao fa mandray anao ampanajana sy ampitiavana izay veloma ataovako